Fa niaran'ny kondofo teny amin'ny Ibisakorondrano kosa androany ny mpiantsehatra rehetra momba ny rano ao anatin'izany ny mpiara-miombonantoka arabola sy ara-teknika izay mikambana ao anatin'ny vondrona rano sy ny ministeran'ny rano. Ity fotoana ity moa dia natokan'izy ireo anaovana hatombana ho amin'ny taona ho avy na mitinana ihany koa ny zava-bita tao anatin'ity taona 2024 ity. Tetikasa zato ny toto-sain'ny mpiara-miombonantoka ara-teknika sy arabola mivondrona ao anatin'ny rano nandritra ny taona 2024. Rano izay vondrona amin'ny fikambanana miasa misehatra fahazoana rano fisotro sy fidiovana 13. Ao anatin'izany ny Diorano Anche, ny Agence de l'eau ary ny Grete. Totosa soamantsara ny vina nokasaina tao ny asa rehetra nokasain'ny tampazotra rano natao nandritry ny taona misy zany ny atrikasa ara-teknika izay totosaina tao anisan'izany ny atrikasa ara-teknika momba ny kalitaon'ny rano tao anatin'izany ny atrikasa ara-teknika momba ny fizakan'ny commune ny tompony fotodrafitrasa azy misy ihany koa ny fiarahamiasany araka tamin'ny faritra vitsivitsy manerana ny nosy izy ireny dia teo ambany fiarahamiasan'ny ratsamagaika amin'ny ministeran'ny rano. Tamin'ity taona ity ihany koa dia namita ny ahoana fitenen'izany fampiofanana ny an'ireny ratsamagaika amin'ny ministeran'ny rano ireny ny ekipa sita satria miara niasa izany zahay ka ny ekipa tao amin'ny sita izay misahana ny rano zany dia nizaratra ekipa tamin'izareo amin'ny fomba fanaovana fizarana totam-baovao. Ny taona 2024 no najoro ny rano ary filamatra eto amin'ny Oseana Indiana ny asa tanterahany. Zava-dehibe koa nefany dia azo tsapany tanana dia ny hoe ny nanaindian'ny firenena ao amin'ny Oseana Indiana ny rano ho atao ohatra ka teraka tamin'ity taona ity zany ny réseau des acteurs de l'eau et de l'assainissement de l'Océan Indien dia tsinony zany fa ny mpanetana ny rano eto Madagasikara dia ny sita sy ny PSO ihany no nentanina zany anetsika an'izy io dia manampy azy ny Mayotte syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement any Mayotte manampy azy ny atao hoe agence régionale de l'Océan Indien ka faritra efatra zany no miara-miasa zao rehefa teraka io tambazotro io dia Madagascar, Comores, Mayotte sy La Réunion. Na dia kely aza ny manana ny fanatotosana ny tetikasa momba ny fampidirana rano sy ny fidiovana betsaka ny ezaka vita araka ny nambarany eo anivon'ny ministeran'ny rano. Teo amin'ny lafiny fanadiovana ny assainissement indrindra ny assainissement de base maromaro ireo tanàna izay efa niala amin'le fomba fitenenana hoe fangerenan-kalamanjana izany hoe io fangerenan-kalamanjana io no anisan'ny tena mitarika ny aretina marobe tahaka ny aretin-kibo sy ny fahafatesany zaza alohan'ny fotoana. Izay zany anisan'ny zavatra hoe ezaka angezimbe raha tsy teny fotsiny zao tsika eto hoe any amin'ny faritra androany tena anisan'ny tena sarotra ny fanentanana amin'ny hoe raha misy zavatra atao izay foana ny hevitra voizina nefa tamin'ny taona 2014 iny dia nahafahana mahita sady fa efa tafakatra any amin'ny mahery ny 20 isan-jaton'ny mponina any androy efa afaka sady amin'ny fangerenan-kalamanjana fa dia efa mivoy sady zany misotra makany amin'ny fanatsarana ny fanadiovana sy fitiovana. Ambany ny teti-bolana teko ny firenena malagasy ho an'ny fampidiran-drano fisotro madio sy fidiovana. Raha fanazavana dia teo isan-jato ny teti-bolam-panjakana ihany natokana ho an'ny sehatry ny rano ho an'ny taona 2024.